Paikady fitora ministère fambolena sy fiompiana ny fananganana bureau tranobe Tantsaha Isaparitra handrafitra ny bureau national mba ho fiarovana tombosoa Tantsaha eo monsieur Pierina Zono fambolena sy fiompiana izay iara-iasa misetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Miara-miasa zany izy karazana interlocuteur entre ny fanjakana, ireo opérateur ary indrindra fa ireo Tantsaha namana izay solon-tena mba hiadivany an'ireny tombontsoa rehetrarehetra sy fiarovana an'ilay sehatra zany izay roboboany eny anivon'ny faritra. Lano filoha hitantana ny bureau vaovao ny tranobe Tantsaha faritra Vatovavi Fitofinany tamin'ny fifidianana izay natao teto Manakara ireo sendra hasina Gérard William Tantsaha avy any amin'ny distrikta ny Vohipeno. Mila voavaly Tantsaha zany. Fotony Tantsaha zany be zany ny zavatra tokony hanampiana ilay Tantsaha. Tsisy mihitsy zany hoe ny fitaovana na resaka fagnampiana amin'ny masom-bolo zany tsisy. Tsy avy amin'ny tokony zany le lalana zany lasa tapitra agnelagnelan izy zay zany nahatonga zany hoe miezaka na tegna zany mba hagnampy zay zany. 17 mianadahy ny mandrafitra ny bureau io izay ahitana filoha lefitra, mpitahirim-bola, mpitan-tsoratra, mpanolo saina ary ny solotena avy amin'ny fikambanana na coopérative misy roa avy amin'ny monsieur Pierina Zono, roa avy amin'ny fambolena ary roa avy amin'ny fiompiana. Aharitra 4 taona ny tao piasany ireo bureau vaovao ny tranobe Tantsaha ireo ary dia nahatonga solotena avokoa ny avy amin'ny distrikta N misy ato amin'ny faritra Vatovavi Fitofinany. Raha ny fantatra dia ny volana oktobra zao no hananganana ny bureau vaovao nasionaly ho an'ny tranobe ny Tantsaha.